Rasoanaivo-Biographie ny anarako dia hianatra no ahafantaran'ny be sy ny maro ahy. Eto Madagasikara zao no mipetraka dia ny zavatra tena ataoko dia ny zavakanto, ny mozika, ny teatra, ny filma. Betsaka ny zavatra kanto ataoko izany manamboatra firavaka koa. Ankoatra ny mampanao zavakanto azy dia mandray anjara be dia be amin'ny fanamaintsona ny tontolo ihany koa hianatra ka nanapa-kevitra ny namboly azy teto Antananarivo. Lehibe tao anaty fianakaviana mpiangaly mozika izy, nanomboka tany amin'ny ray aman-dreniny. Izy ireny nefa no tena nilalao teo amin'ny sehatra matianina. Ny taona 70 no tena nanomboany ary nisafidy ny mozika nentim-paharazana hianatra. Nefa tiako mba nitondra ny hoe karazana zavatra moderna kokoa ho an'ilay mozika nentim-paharazana satria tamin'izany fotoana izany dia ohatrany tsy nisy olona firy nilalao an'ilay mozika nentim-paharazana dia nanao fikarohana manokana mihitsy hoe inona avy izany mozika nentim-paharazana izany, inona ny antony hanaovana an'izany, inona ny hevitra izany eo anatrehan'ny fiarahamonina, eo anivon'ny fiarahamonina. Dia mazava ho azy moa fa nalaza tamin'izany fampahafantarana ny mozika sy ny zavakanto malagasy amin'ny fomba moderna izany nanerana an'izao tontolo izao. Io mozika io no nivelarany tany ivelany na dia sarotra aza ny namaky izany lalana izany. Tsisy hoe tsy ambara telo firy ilay izy fa za fotsiny angamba ny zavatra azoko lazaina dia hoe za olona tena matotra rehefa manao zavatra ary miasa mafy, tena miasa mafy ary mazana. Anisan'ny zavatra tsy dia tena hitiavan'ny namako na ny mpiara-miasa amiko izay fomba fanaoko izay hoe ny hafainganam-pandehako izany tena mandeha aingana be. Entitra izy rehefa misy ny asa tsy maintsy atao noho izany. 4 ny rakikira efa navoakany ary misy ny navoaka teto Madagasikara, misy kosa ny natokana ho an'ny firenena ivelany. Ny isan'ny hirako no efa tena maro dia maro satria misy moa izany hira ampanovina na manokana hosoratana amina karazana filma mandeha any ivelany any dia mety hoe tsy mandeha eto Madagasikara ilay izy. Island of Lemurs, Madagascar, exclusively in IMAX theaters. Efa nahazo mari-pakasitrahana avy amin'ny fanjakana moa hianatra noho ireo sanganasany marobe. Manana commandeur de l'ordre ahako national eto Madagasikara izany natolotra ho ahy ny natolotra ny fanjakana ho ahy fa ny mari-pakasitrahana hafa ny velany dia maro mety hoe mitana ny laharana voalohany ny kapila mangirana soratako teto amin'izao tontolo izao. Milomano tanteraka amin'ny kanto ny hianatra ary efa noraisiny ho fialamboly mihitsy ny fanaovana ny zavakanto. Amiko ny anany fiainana fialamboly daholo raha tena dinihana satria ny zavakanto dia fialamboliko satria za tena mandany andro be ao anatin'io zavakanto io. Ohatra hoe manamboatra vakana dia tena ela dia ela ny fanaovako azy satria tiako ilay izy dia andaniko fotoana, andaniko rondo dia ny pitsopitsony rehetra tsy avelako dia ny mozika koa toy izay dia ohatra hoe ny mandeha any anaty ala dia ny mijery sy miaina ny vorona, ny zavatra rehetra mananaina ao anatiny. Za koa tia sport dia manao sport.
ho any anitra dia tsy misy ny lamina apetraka tamin'nyity taona 2024 ity na dia efa manana ny eritreriny amin'ny zavatra tiany atao azy izy. Nanapa-kevitra ny amboly azo eto Madagasikara nanomboka tamin'ny novambra dia hifarany izy atoato rehefa ho tapitra ny orana dia eo amin'izay vao mieritreritra izay zavatra ho ataoko na mozika na filma na teatra fa ny amo zany efa betsaka izay vitako izay efa izao tontolo izao efa voatetiko dia mieritreritra hoe anao tetikasa tokatokana miaraka amin'ny mpanakanto eto Madagasikara zay vonona sy te hiara-iasa amiko